fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy lazainy fa tsy mety le zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nira nataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay io efa andeha retirety daholo zay be resaka etsero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka. Izahay tsy vonona niara-iasa amin'olona tsy hanova rafitra. Dia ny RCR tsy mieritreritra ny hoe haka seza fotsiny dia mitaka boaka indray mandeha indray tahaka ny efa natao hatramin'izay. Fa rehefa mba hanova isika dia andao vaina ny rafitra satria tsy vita ao anatin'ny fanavaozana ny fametrahana rafim-panabeazana, ny rafim-pitsarana, ny rafitra fananatana, ny rafitra administratif ray manontolo efa lo daholo ny fitantanam-panjakana eto amintsika. Satria isika hatramin'izay dia tsy nanavao an'io rafitra ireo mihitsy fa navelantsika tamin'izao ireo taoriana fanjanahantany dia tsy nisy zavatra namboarintsika mihitsy fa navelantsika ho lo tanteraka le rafitra raha ny fijerinay zany dia mbola tsy mankany fanovandrafitra aloha izay fitondrano izao. Zay zany ataoko fa mazava tsara zay rehefa tsy hanova rafitra dia tsy miaraka amin'ny RCR. Ny RCR tsy mieritreritra afa-tsy ny hanova rafitra. Inona le rafitra ovaina? Rafim-piarahamonina, rafitra ekonomika, rafitra politika. Atao mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy. Avaozina atao manaraka ny toetrandro ny kolotsaina malagasy. Be dia be no zavatra mety fanao taloha tany no ny antony maro isan-karazany izay tsy mitombina tsony raha ohatra ka atao recherche scientifique dia tsy mitombina tsony amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Dia ampianarina ny ankizy any ampianarana hoe tamin'ny taona ohatr'izao dia nanao an'izao database bebe satria itsitsity ny antony. Rehefa avy eo nefany rehefa avy nanao recherche dia tsy mitombina intsony izany antony izany ka izao indray no mety amin'izao fotoana izao. Izay ilay hoe kolotsaina malagasy avaozina amin'ny alalan'ny recherche scientifique. Dia ampianarina ny ankizy any ampianarana. Tsy fitadiavana seza ny fiarahana amin'ny RCR fa fandraisana andraikitra amin'ny fanovandrafitra. Ankehitriny mbola rafitra politika ihany no ovaina satria isika mbola tsy mifanaraka foana hoe ahoana no anaovana ny rafitra ekonomika, ahoana ny anaovantsika ny arenan-kibon'ny tany, ahoana ny anaovantsika ny lalàna eto Madagascar eto. Satria trongisina rehefa manova rafitra dia trongisina any daholo ireo zavatra rehetrarehetra izay navelan'ny mpanjanakareo dia manao départ à zéro mihitsiny. Arodana zany le trano aloha hatrany amin'ny fototra dia hongotana mihitsy le fototra dia manorina fototra vaovao izay miankina amin'ny kolotsaina malagasy. Zay le fanovandrafitra katsaina atao. Ka raha ohatra ka resy lahatra amin'izany isika mpanaraka dia miantso anao andray andraikitra. Raisy ny andraikitra mifanandrify anao dia andao hanova rafitra. Raha ohatra ka hitady seza dia tsy atao amin'ny RCR no mitonatonana. Tsy fitadiavana seza atao amin'ny RCR. Tsy misy hoe rehefa membre ny RCR XYZ dia ahazo seza. Tsy misy amin'izany ato. Fa ny olona rehetra dia samy manana ny toerana sahazana azy dia anjaranao no manohana na tsy hanohana. Na ianao manohana satria resy lahatra hoe izay ilay ny firenena fanovandrafitra no anavotana ny firenena dia resy lahatra amin'ny hevitra entin'ny RCR ianao. Na ianao tsy manohana tsotro izao. Tsy misy hoe anohana ako dia manantena seza avy eo. Tsy ao amin'ny RCR no misy an'izany. Zay zany le izy zay.
le zay tena rehetrarehetra any hoe menimenina reo satria tsy nahazo seza hoe akatsaka tsaramaso fa tazony ho anareo ny sezanareo rehefa tsy hanova rafitra ianareo. Fandraisana ndraikitra no antony hitsangananay, no antony hitenenanay. Mila beazina ny mpiray-tanindrazana satria ho ringana ny malagasy raha izao no mitohy. Dia izay manao ny anjaranay, mandrapikipy ny masonay, anampinareo satria resy lahatra raisinay an-tanandroa, tsy anampinareo satria tsy misy seza ho anareo dia tsofinay rano. Rehefa resy lahatra ny vahoaka hoe ndao hanova rafitra dia tonga amin'izany fanovan-drafitra izany. Ary nahodinareo akavisy havanana raha io voambolana io. Fanavaozana igala fanovan-drafitra, tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny fanovan-drafitra hozy izy nareo satria tsy azonareo le izy. Mazava hoe tsy azonareo le izy fa hitanareo hoe tiany le vahoaka le izy dia teniteneninareo fa tsy ao anatin'ny fonareo le izy. Rehefa tsy tonga saina andeha amin'ny lalana mahitsy fa hibilibiloka foana tsy fantatra hoe aiza nandeha dia efa mpijereto tsika. Raha ohatra ka mbola misy azo raisina ianareo rehefa potraka anaty hady ao dia jerenay raha ohatra ka afaka mbola sitraniny satria amin'ny maha-malagasy atsika dia mifanampy. Fa raha ohatra ka jamban'ny fitiavam-bola ianareo, jamban'ny fitiavan-tseza dia tsisy ninona azonay atao amin'izany. Fa dia izay zany aleo hazava ny resaka rehefa tsy hanova rafitra dia tsy miaraka amin'ny RCR. Ny RCR tsy vonona hiara-iasa amin'ny olona tsy hanova rafitra. Tena gaga ihany ao ary kila. Aiza ve ka ty anaovana fokoana andoam-pirenena daholo ty zavatra rehetra rehetra ty. Fa inona indray ny olona mitery ka le izy nge dia izao hoe raha mba alaina daholo ihany ny hevitry ny maro hatrany amin'ny fokotany ho maninona tsy mba ampidirinao koa ny resaka fokoana andoha mikasika ny toe-tsaina tsy mahomby io. Betsaka nge ny olona mana fotoany ny toe-tsaina mampiorooro, mampatahotra, tena mampiferinaina vahoaka mihitsy Ay ve azoko, tena azoko eny marina izany. Sehatra marina hoe misy an'izany eny amin'ny toeram-pitsaboana ohatra. Misy olona tena tsy manaja olona mihitsy misy mikitakita, tsy manaja marary, hitany daholo zany. Fa ilay izy kosa tsy dia izy rehetra akory mba misy mahatsapa ihany fa izay marary andrianina. Eny amin'ny sehatry ny asa ho an'ny vahoaka mihitsy misy an'izany koa le hoe fitaiko ny taratasinao fa mba mametra kely ho an'ny rovy eo koa ny hoe asigote kely ihany fa fitaiko hatrany farany ty ny tena loza dia misy mametraka marobola mihitsy ary le maty. Iny le mampifandravandry. Betsaka rangano voan'izany saingy izay mahay moa adalako miazo mahavony lakambilavila. Tena zany mihitsy. Fa tena resaka kolokolo mihitsy zany ny makarary ainanao io Tena zany tena zany mihitsy. Azonao tsara le izy. Ny tena loza amin'io maharatsy mason'ny firenena ny kolikoly. Fa voazana efa ezahany fanavaozana ho faina daholo izany rehetra izany tery mahareta fa hanana ny soa mamarana ny herinandro tsika tahaka ny mahazatra dia manao karazana fintana sy fomba fijery makasika an'ireny volana maritra ihany koa ao anatin'izay ka zay tokoa isany hoe nisongadina zany tamin'iny herinandro iny aloha ny hoe gouvernemanta vaovao ny ho avy dia ny fanamariana ny 7 martsa 7 taona lasa atsiarovana ny tolom-panafana tamin'izany fotoana zany eo ihany koa raha ny hoe lafa ny toe-karena zany raha tamin'iny herinandro iny dia isan'ny atevitra ny resaka hoe toe-karena sy ny vola ka zay ny anomboantsika azy angamba la amin'ny akapobeany hoe ny gouvernemanta sy ny hoe endrika ny sehony ny zavatra mety hitranga sy ny hoe manahoana mety ho tohany zany manomboka eto zokobe constant version zany hoe manahoana ny tohany fa ka zay fombafijerytsika ny tena hitako mandritra izay le rozomanga mba tsy teto fa tena adikaparanjo fotsiny indrindra voanivoaka le hoe osolona ny gouvernemanta dia tena akamely fotsiny dia lasa tonga politika amin'ny Facebook ohatra lasa dia tena dia aloha izy hoe sofa ny poitrany zao
misy fanoharany tsy haiko ny amintsika malagasy ny antsika moa misy an'leo avelao amindra ahitana antsivaka fa ny andrareo sinoa misy an'leo hoe kapokapohy ny vodibozaka itsiritika voaka tany ny voalavo sy ny biby lava ty zany ohatr'izay kapokapohana ny vodibozaka hoe iova ny gouvernement tanany mivoaka daholo ny demony rehetra voaka akamely zany filazanao azy zany akamely zany mbola tsy nahita akamely oatra zany ary na ny tanora ara de indrisy tafiditra am'izany keo ka ny fahitako azy tsika tsy miditra am'izany fa nitsika de zao ihany tsika de miezaka mamoaka tsinjodi zay le filazanao azy zay tsinjodi anatin'izao de zay ny hitako hoe raha sady resaka 7 marsa 7 taona lasa zay iresaka repoblika sy fanavoazana ny repoblika iresaka ny gouvernemanta aza sarahantsika ireo hafa ty 7 marsa ty fa tsy atao jonjorombony eo misetosetoka manatitra voninkazo de aveo mame zavatra kely an'izay everina fa sisa nanamborana de zay foana raha izay lasa 7 marsa na olona resy zany hoe misy ampom-pirenenao fa resy mivaza de jereo nge le fifandraisany nisy adihevitra momba ny repoblika mihitsy tamin'ny 7 taona lasa tamin'ny 47 zao akoatra n'le ny teny hoe faleovatena ny MDRM io de ninninona fanamelohana ninninona filazana hoe nakaiza ny padesma de zao ny padesma tokoa namoaka resaka hoe voalohany tsy ataonareo fitondrana Andriamanjaka ntsony ty faharoa tsy ataonareo fitondrana ny aty ampovoany centralisé be ty zao le fomba lazany azy hoe partie des anciens esclaves et des hérités de Madagascar zany hoe na ny indevo na ireo no veriverezina tam'izany natao anjorombara eraka Madagascar de antoko miady ho an'izay inona moa zany fa de manafoana le farasisan'ny fomba fitondran'Andriamanjaka indrisy nefany zay ny ampifandraisiko am'le ankehitriny indrisy ankehitriny mandraky ny ankehitriny tena mbola tsy te hijery an'izay lafin'izay foantsika rehefa makalaza ny 29 mars fa ohatrany hoe ridemony atyny anjely madio sy masina ary soa nefany tsika samitsika ihany reo ankehitriny zany de mbola le ady atsanga tam'izany no mbola mitoy ankehitriny fa ny anjaratsika ankehitriny de manao hoe nlaloviny vazantsika satria tsy nahay ny fampiavana ny mpitolona sy ny vahoaka ivelan'ny mpitolona namola tsy nahay ny fampiavana tsy nahay nandray hoe eny ara fojeritsika mifahefan'ny faritra eny ara fa tsy hoetitsika araky ny firazana sy zay manodidina le lazainy ankehitriny hoe mafia hoe tsy etitsika amina resaka mafia tsony ny fitondrana ny tany sy ny firenena satria talohan'ny fanjanahantany fitondran'Andriamanjaka teto ary ny fitondran'Andriamanjaka taty ampovoany tany tena efa niezaka nanao hoe baboko Madagascar manontolo de lasa de ny amaranako an'izay resaka zay zay fanjakana rehetra teto Madagascar tamin'ny fitondran'Andriamanjaka isan-karazany zany samy ny antso vaza daholo mihitsy edivana n'le fanjakana manodidina azy zay malazalaza rehetra niaraka tamina vaza daholo ka ny tiako lazaina am'izay de hoe mba ny 29 mars am'ty re tompoko tsy ho 29 mars fifakahalana andray ko 7 taona mbola mifakahala ihany mandraky ny ankehitriny mbola mahatsiaro hoe des hérités de Madagascar ny faritra mandraka ankehitriny fa mba repoblika aloha zany hoe tsy fitondrana vondron'olona kely de isy sy ny avany sy ny sakaizany sy ny tandapany sy ny tompo mena kely ihany no mifeny tany sy ny firenena raha izay ary akoatran'le repoblika de zao ny faritra rehetra no miombona
ho Madagasikara ray ary samy manany fahefana isaky mifaritra zay mitsabo ny firenetsika zay zay ny fampiavana-pirenena voalohany indrindra ka itsika zany a tena manisy zava-dehibe mihitsy an'le hoe fanavozana ny repoblika de ina fandraisana am'le gouvernemanta inona fandraisan'le gouvernement resakitsika teo zao le 29 mars de fanavozana ny repoblika le hoe ny faritra ary tena repoblika fa tsy hoe fanjakana olona lasa izy indray ny ohatra mpanjaka kely araky ty rehetrarehetra de le gouvernemanta de zao fanontaniana ty zany ny any lazaina hoe gouvernemanta inao ty ouverture amin'ny akolafikely samy hafa